rehefa manakaiky toy izao ny fetin'ny farantaona sy ny fetin'ny krismasy dia tsy mitsahatra manome fahafampoan'ny mpanjifa ny banky BFVSG. Araka izany manana zava-baovao atolotra ho an'ny mpanjifa indray izy ireo. Tafiakatra 300 ny tampindramana vola eo anivon'ny banky BFVSG tatoato. Amin'izao vanim-potoana fety zao ary dia namoaka tolotra vaovao ty banky ty mba ho fanomezana fahafapo ireo mpanjifa sy mba hahafahan'ny fianakaviana manao lanonana tsy misy ayay amin'ny alalan'ny tolotra manokana soafeno. Araka izany moa zany dia misy tolotra manokana atao amin'ny BFV Société Générale amin'ny fampindramam-vola izay tena hitanay fa tena ilain'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao miena ny tany zanabola soafeno atao aminay ry midina ka hatramin'ny 500,000 ny saran'ny fikarakarana taratasy izay arakaraky ny feptaona ahafahany tsirairay mamerim-bola moa zany sy arakaraky ny vola tetin'le vola izay ilain'ny tsirairay. Noresahana nandritry ny fionan'ny BFVSG tamin'ny mpanao gazety io tolakandro io tetsetaninarenina ihany koa no mikasika ny tolotra manokana Mesalia. Mariana koa fa mandritra n'izany tolotra manokana izay maharitra 6 herinandro be zao ka hatramin'ny 1 janoary 2024 dia mbola manome tolotra manokana koa zay ho an'ireo mpanjifa izay liana amin'ny service de banque par SMS na fanarahana vola amin'ny alalan'ny SMS fa misy tolotra manokana ny 19 Desambra ho avy zao ka hatramin'ny 19 Fevroary 2024 satria miena 300 isanjato be zao ny saran'ny abonnement Mesalia ato amin'ny BFV ary ambonin'izay koa dia misy option vaovao zany Mesalia ato aminay ahafahana mahafantatra ny fahatongavan'ny chéquier na carte bancaire eny amin'ny agence. Akoatrareo tolotra maro samihafa ao anivon'ny BFVSG dia fantatra nandritra ny fotoana fa liana amin'ny sehatry ny tao-trano na immobilier ihany koa ny olona profon'izany na tratratra amin'ny 700 nisan'ireo mpitsidika nandalo teo amin'ny trano evan'ny BFVSG nandritra ilay hetsika salon de l'habitat.